Faly miarabantsika rehetra indray ry namana malala manaraka izao fandarana tiantsika izao. Fandarana mamontsika hankafitsika. Ary enotsika ny tenin'Andriamanitra, ny afatra avy amin'Andriamanitra izay hitondra toky, hitondra fanantenana, hitondra fampaherezana, hitondra fifaliana ho antsika. Andeha hivavaka isika alohan'ny enotsika ny tenin'Andriamanitra, hivavaka isika. Tompo tsara be fitiavana any an-danitro, ray be famindrampo ianao. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, zanakao izay nirahanao hamonjy anay, hanolotra ny ainy, ho faty ho anay teo amin'ny hazo fijaliana. Hiteny aminay ianao amin'ny alalan'izao fandarana mahafinaritra izao. Afatra sarobidy hitondra fanantenana, hitondra famelombelomana, hitondra famonjena. Koa voainay ho anao ny foa mampanahy ny saina, ka ho tafaraikitra ato am-po izany afatra izany. Hoentinay miaina, hiatrehina ny fiainana, eo am-piandrasana ny fiverenanao Jesosy. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny lohahevitra izay hodinintsika androany amin'izao fiarahantsika izao dia lohahevitra lehibe anankiray manandanja. Ino no atao rehefa tratran'ny fahatsompanantenana? Ino no atao rehefa tratran'ny fahatsompanantenana? Be dia be ny olona diso fanantenana. Tsy mifanaraka tamin'ny zavatra nieritreretina sy nomanina ny zavatra tonga, dia tonga ny fahatsompanantenana. Ary dia mamoy fo, manaonao foana, ny sasany aza dia miefara hatrany amin'ny fidoroana zava-mahadomelona, any amin'ny fisotroana alkôla, ary indrindra ny tena mampalahelo dia miafara hatrany amin'ny famonotena mihitsy aza. Misy tantara anankiray, somary mahatsikaiky any ity tantara ity. Tany amin'ny toerana anankiray any ampitan-dranomasina any misy toerana atao hoe Golden Gate. Tetezana lehibe iray izy io any ampitan-dranomasina. Golden Gate no anaran'io tetezana io. Maro aminareo, maro amintsika nefa nafantatra an'izany toerana izany. Ka teo amin'ny toerana atao hoe Golden Gate io dia nisy lehilahy iray nianika n'ilay arofanina amin'ilay tetezana, nianika teo izy. Ary any ambany any dia rano be misasasasa ary mahafaty izay tafiditra ao anatin'izany rano izany, dia tsy antenaina fa ho velona intsony. Dia niakatra teo amin'ilay arofanina n'ilay tetezana, ao amin'ny tetezana atao hoe Golden Gate, ilay tovolahy iray. Ary rehefa nianika teo izy dia vonona ny hamono-tena, vonina ny hitsambikina any ambany farany lalina dia ho faty any lay olona. Ny zavatra nampalahelo nahagaga dia izao, nisy olona nandeha tamin'ny fiarakodia, nahita an'ilay lehilahy niakatra any Golden Gate, hamono-tena, efa vonina ny hitsambikina any amin'ny farany, dia najano ny fiarakodia. Ary dia nantsoiny ilay tovolahy. Rehefa nantsona ilay tovolahy, dia niresaka teo ilay tovolahy vonina hamono-tena sy ilay olona tamin'ny fiarakodia. Dia niresaka, nifampiady-hevitra teo nandritra ny fotoana maromaro izy. Nefa rany dia tapaka-hevitra izy roalahy fa indray hamono-tena hitsambikina any amin'ilay tetezana Golden Gate. Izany hoe tsy ilay lehilahy niakatra teo ambony arofanina ihany zany diso fanantenana namoy fo tamin'ny fiainana, fa be dia be koa ny olona izay mifanena amintsika isan'andro namoy fo. Ary dia tahaka izany ity tovolahy saika hoe hamonjy, kanefa dia izy indray no resy lahatra ka dia niara nitsambikina tany amin'ilay tetezana tamin'ny Golden Gate. Tahaka izany ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika isan'andro.
be lehibe ny olona disy fanantenana mahay mofo eo amin'ny fiainana, disy fanantenana eo amin'ny fitiavana eo amin'ny tokantrano, disy fanantenana eo amin'ny ray aman-dreny, disy fanantenana eo amin'ny fiainana, eo amin'ny asa, disy fanantenana eo amin'ny fianarana, dia lasa mamoy fo, tsy mahita intsony afa-tsy ny zavatra ratsy ny atrehina eo amin'ny fiainana. Misy tantara anankiray izay tsara andraisantsika lesona lehibe mahakasika ny atao hoe tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana, tsy fahombiazana eo amin'ny fiainana. Maro tamintsika nefa tojo tsy fahombiazana eo amin'ny zavatra natao, eo amin'ny zavatra iainana, eo amin'ny tanjona izay hotratrarina, dia tojo an'izany tsy fahombiazana izany. Ka misy tantara anankiray izay andraisana lesona eo amin'ny soratra masina, dia tsy izo zany fa ny tantaran'ny Joba. Tantara izay efa haitsika rehetra tsy enjery io tantara io, ary na dia tsy mpivavaka aza dia mahafantatra any io tantaran'ny Joba io. Ny tantara manko ry namana dia zavatra nisy andraisantsika lesona tsoakevitra eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Tantaran'ny Joba zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Joba toko voalohany manomboka amin'ny andininy voalohany. Joba toko voalohany andininy voalohany. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Marina sy mahitsy zany lehilahy zany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifady ny ratsy rehetra. Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza, Joba no anarany. Marina sy mahitsy zany lehilahy zany, ary natahotra an'Andriamanitra sy nifady ny ratsy rehetra. Marina fa Joba dia lehilahy manan-karena, manany maha izy azy, lehilahy manam-boninahitra amin'ny toerana misy azy, fa nahagaga ny fanomboan'ny fitantarana dia tsy hoe ireo arenany sy ny voninahitra ananany, fa dia ny toetra ananany Joba. Zany no tantaraina eo amin'ny Joba toko voalohany. Zany no anomboany ny bokin'ny Joba. Lehilahy marina, lehilahy mahitsy izany lehilahy zany, ary natahotra an'Andriamanitra ka dia nifady ny ratsy rehetra. Ireo zany no toetra izay nananany Joba. Amin'ny ankapobeny, ny eo amin'Andriamanitra, ny vola amin'ny-karena, ny fananana dia ilaina, fa tsy zany no jeren'Andriamanitra eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa ny toetra sy ny fahatokiana ananan'ilay olona. Raha ireo zavatra toetra nananany Joba ireo zany, raha ireo toetra izay amaritana ny toetra ny Joba ireo, dia tokony hoe mifanaraka amin'ireo avokoa ny fiainany Joba rehetra any aoriana any. Tokony hifanaraka amin'ny fahamarinana izay tazomin'ny Joba, tokony hifanaraka amin'ilay izy matahotra an'Andriamanitra, tokony hifanaraka amin'ilay izy marina sy magnitsy, ary tokony hifanaraka amin'izy hoe nifady ny ratsy rehetra ny fiainany Joba any aoriana any. Fa inona no zavatra nitranga teo amin'ny fiainany Joba? Amin'ny andiny faharoa dia niteraka lahafito i Joba, vavy telo, 10 zany nisan'ny zanany. Andiny fahatelo, ny fananany dia ondry amanosy 7,000 sirameva, 3,000 omby 1,000 sy boriky vavy 500, ary mpanompo maro be. Nanana fananana be dia be zany Joba, nanan-karena zany Joba. Raha zanaka ny arena, ananany Joba zany. Ny fananany ondry amanosy, ananany Joba zany. Ary mpiasa mpanompo maro be, ananany Joba zany toe-javatra izany. Kanefa dia inona no zavatra nitranga tamin'ny fiainany Joba? Ny tantara dia manambara ny fitantarana zany dia tonga teo amin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, ireo anjely zany, niona tamin'Andriamanitra tany an-danitra tany, ireo anjelyn'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Dia mba tonga teo ihany koa Satana, zany hoe mbola nanana fahafahana afaka niresaka sy nivezivezy tany amin'Andriamanitra zany io Satana io. Dia nandinika ny fiainany Joba io Satana io, dia nanao tati-bolana tamin'Andriamanitra. Dia hoy zany i Satana tamin'Andriamanitra hoe izao ny mahatonga an'io Joba io atoky anao, dia satria omenao fananana be izy,
andiny fahasivy ary satana namaly an' Jehovah ka nanao hoe mo tsy fanantenan-javatra va no atahorany Joba an'Andriamanitra. Ny antony fanantenana io Joba io, ny fanantenana de zao satria tahinao izy, menao fananana be dehibe izy. De hoy Andriamanitra tamin'ny satana hoe ndanare ainjiro ny tananao fa aza vonoina izy, ny ainy any a no aza sorona. Amin'ny andiny faharomeny folo zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Joba toko voalohany andiny faharomeny folo de hoy satana, hoy Jehovah tamin'ny satana, eo an-tananao zay ananany rehetra fa ny tenany ihany no aza aninjiranao tanana. Aza vonoina i Joba fa de eo ampelantananao ny zavatra rehetra. De tamin'iny andro iny ihany dia raha nisotro sy nihinana fomba n'ireo zanandreo moa zany manao fety rehefa misy ny fankalazana ny tsingerin-taona anaterana, de nanao fety ireo zanandreo. Ka rehefa nanao fety ireo zanandreo de nisy iraka tonga tany amin'ny Joba nanao hoe ny omby ny asa, ny boriky vavy nandrasana teo de namely tampoka ny sabianina ka namabo azy ary ny ankizilahy de naseny tamin'ny lelan-tsabatra de izao reriany isisa velona, izao reriany sisa velona. Ny boriky sy ny omby tany ampiandrasana, tany akijana tany de nasiny fahavalo maty daholo. Ka izao zay mpiandry rery sisa no afa nandositra. De za milaza aty aminao zany vaovao ratsy izany. Zany no nitranga tamin'ny Joba. Andiny fahafito ambin'ny folo. Ary mbola niteny de nisy anankiray koa tonga nanao iny kaldiana nanao telo toko. Ny roatany ramevaka ho babony, ny ankizilahy de naseny tamin'ny lelan-tsabatra. Izao de izao reriany no afa mandositra ilaza any aminao. De tonga koa tany amin'ny toerana anankiray, tonga ny kaldiana miaraka tamin'ny miaramilana de namono ny borikinao rehetra. Ka izao ny mpanampinao rehetra koa de maty. Fa izao rehetra sisa afa nandositra nilaza taminao an'izany vaovao ratsy izany. Andiny manaraka indray, andiny valo ambin'ny folo. Raha mbola niteny izy de nisy anankiray tonga ka nanao hoe, raha mbola niteny izy de nisy anankiray nanao hoe ny zanako lahy sy ny zanako vavy 10 de niara-ny hinana sy ny sotro divay tao mizoky ny lamato. Ary indro nisy rivotra mahery avy tany anefitra ka namely ny zorotrano efatra de nianjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra. Maty ny zanakao 10 izy rehetra maty. Za reriany no afaka nandositra. Fahadisom-panantenana lehibe zany niatra tamin'ny Joba izany. Tratra ny loza. Raha tanisaina zany le toetra zay nanana ny Joba tery aloha, lehilahy marina, mahitsy, matahotra an'Andriamanitra ary ny fadiny ratsy rehetra, de tsy tokony misy zava-dratsy mihitsy hiatra amin'ny fiainan'ny Joba. Tsy tokony misy zavatra sarotra fahoriana miatra avy ao amin'ny fiainan'ny Joba. Zany nefa no zavatra nitranga. Maty ny fiompiana rehetra, maty ny zanaka zay nateraka. Ny dradradratra i Joba. Nitsangana Joba, andiny faharoapolo. Nitsangana Joba ka nandritra ny lambany sy ny fitafiany. Nanaratra ny lohany, niety izy, natao sola zany lohany. Ity atao sola, nanaratra ny lohany ity zany. Raha ny tontolo kevitry ny soratra masina sy eo amin'ny tantaran'ny Joba eo no resahana, de izao heverina fa ho mariky ny fioriana lehibe. Fioriana. Niory, nanaratra ny lohany Joba de nikapoka tamin'ny tany ka de niankoka tamin'ny tany. Niapoka tamin'ny tany dia niankoka tamin'ny tany. Zany ny fahoriana nanjoany fahadisom-panantenana lehibe. Mety hitranga ihany koa ny atao hoe fahadisom-panantenana ry namana malala eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Mety ho disy fanantenana isika. Mety hafa ny kajy natao, hafa ny vokatra mitranga. Zavatra mpitranga eo amin'ny fiainana ny fahadisom-panantenana. Zavatra tsy nampoizina no misy eo. Ka ny tantaran'ny Joba dia anisan'ny tantarana fahadisom-panantenana lehibe anankiray izay nisy teto amin'ity tany ity, izay tokony andraisantsika lesona amin'izao fiainantsika izao. Inona ary nataon'ny Joba rehefa nisy an'izany toe-javatra niatra tamin'ny fiainan'ny Joba izany? Inona no fepetra no raisin'ny Joba?
inona no tsy ambarateny ny fandreseny ity lehilahy an'Andriamanitra natahotra an'Andriamanitra ity. Zao ny nataony Joba. Andininy 1:20. Mitanjaka no nivoaka avy any an-kibon'ny neny, ary mitanjaka no iverenako any. Jehovah no nanome, Jehovah no nanaisitra, isaorana ny anaran'i Jehovah. Manoloana ny fady sy ny mpanantenana izay miatra eo amin'ny fiainantsika dia aoka misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika. Misaotra an'Andriamanitra. Zany no nataony Joba. Misaotra an'Andriamanitra teo amin'ny fiainany rehetra i Joba. Na nisy fahoriana aza dia misaotra an'Andriamanitra i Joba. Tsy mba nisy teny kely akory fanomezan-tsiny an'Andriamanitra teo amin'ny vavan'i Joba. Nisaotra an'Andriamanitra i Joba. Ary izany no ampitaina amintsika amin'ny alalan'izao feonantsika izao. Misaotra an'Andriamanitra. Na dia misy toe-javatra fahadisom-panantenana izay mahakivy, mahaketraka, dia aoka hisaotra an'Andriamanitra. Ny sokatra masina koa manambara amintsika manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra. Io zany no toetra voalohany izay ilaintsika rehefa tojo fahadisom-panantenana. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Misaotra an' Jehovah. Ny toetra faharoa dia andeha ho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Efesianina 4:4-5. Efesianina 4:4-5. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina 4:5-5. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Efesianina 4:5-5. Tezera fahaza-manota, ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranao. Rehefa misy fahadisom-panantenana mitranga, mety hahatezitra antsika izany, mety hahasositra antsika izany, fa aoka tsy hitarika antsika any amin'ny fahotana ny fahadisom-panantenana. Aoka tsy hahatonga antsika ho reva ao anatin'ny fahotana ny fahadisom-panantenana. Ary zany ene no nataony Joby. Rehefa disy fanantenana izy, maty ny zanany, dia potika ny fananany rehetra. 2:12 Joba 2:12. Ary tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota i Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Tsy nanota i Joba na nanome tsiny an'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra izy. Nitanjaka ny nivoako avy any an-kibon'ny neny. Jehovah no nanome, Jehovah no nanaisitra. Nisaotra an'Andriamanitra. Isaorana ny anaran'i Jehovah. Na dia manoloana an'izao loza be izay miatra amin'ny fiainan'i Joba izao, dia mbola nipololotra teo am-bavany ny fisaorana an'Andriamanitra, ny fiderana an'Andriamanitra, ary tsy nanota i Joba. Inona no toetra tokony hananantsika rehefa manoloana fahadisom-panantenana isika? Voalohany dia aoka hisaotra an'Andriamanitra mandrakariva. Ny faharoa dia aoka tsy hanota. Io toetra tsy manota io no nampiavaka an' Joba, ary io toetra ny tsy manota io no nanapirofo ilay toetra izay nanana ny terim-piandohana, manao hoe lehilahy marina, mahitsy ary matahotra an'Andriamanitra izany lehilahy zany, sady mifady ny ratsy rehetra. Izany koa no toetra tokony hananantsika ary namana malala manaraka ny fandarana. Na dia misy toe-javatra sarotra fahadisom-panantenana mitranga aza eo amin'ny fiainantsika, dia anana ny toetra ny Joba. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary tsy manota. Dia ho hitantsika fa ilay fahadisom-panantenana izay nitranga, ilay zavatra tsy nampoizina hitranga teo amin'ny fiainantsika tsy araka ny eritreretina, dia tsy inona fa fomba ampiasain'Andriamanitra mba hitezana antsika ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany, ho amin'ilay fanantenana izay niantsony ny tompo antsika amin'ny ho avy. Ny tompo ampitoetra izany teny mamy izany ao am-pontsika ka ahatonga antsika
ho tsara mandrakariva, atonga antsika ho marina mandrakariva, atonga antsika ho mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra, na dia andalo fisedrana, fitsapana ary fahadsompanantenana aza isika. Ny tompo hitantsika. Amen. Ivavaka isika. Ray tsara indrindro misaotranao lehibe izay amin'ity fionana ity. Ny tantaran'i Joba dia ohatra lehibe eo amin'ny fiainanay. Na dia misy fahadsompanantenana mahakivy sy mampitomany miatra manaina aza, dia nijoro mahitsy hatrany Joba, ny fady ny ratsy rehetra ary tsy nanota satria marina teo anatrehany aho. Tompo tsara ho firifiry mono toetra sehonay, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehefa diso fanantenana iny izay, rehefa kivy iny izahay. Ampianaro hiantehitra aminao izay Andriamanitra, ampianaro hifikitra aminao izay Andriamanitra, ka ho lavitra anay ny hanota rehefa misy fahadsompanantenana, rehefa kivy dia ho sanatry ho anay ny hanota, satria enao efa mampanantena zavatra tsara ho anay tsiraray avy amin'ny ho avy. Ataovy miaina izany fiainana izany izay. Da io ny tsirairay manaraka izao fandarana izao, omeo toky sy fanantenana fifaliana ary famonjena noho ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonako ny vavaka. Amen.